Fotoanan'ny fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny, fa eto Doria ilay anarana ny ramona androna amin'ny fandarana fotsiny. Koa dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy any amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity. Fandarana Doria ilay alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eny taona sy enim-bolana izay no nanarahantsika an'ity fandarana ity. Ary izay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny adresy YouTube ny hoe fanabeazana Doria manovo jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay. Indrindra amin'ny fanomezan'ny tombonandro pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsongambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peo M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra, mampita amin'ny feo mivantana any an-tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo fandarana kosa dia havanareo manovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba fandarana izay hita fanahatsara. Ialavantsika an'ilay zanam-pandarana tena mahay valeroa. Ilay teny mahay valeroa koa misy teny fanevany. Anareo mpondolombo malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga tany niterahan'ity zanam-pandarana ity. Ambarao ny hitanareo. Zay matory vokoa ndao tsika mpionjo fa zaka tao tsy enara. Ny mivahana ny zanam-pandarana dia ny fakasitrahana an'ilay fandarana. Ary mba hoentiko akasitraka an'izay rehetra nandefa SMS taty amiko dia hotononiko anareo zay rehetra nandefa SMS zany. Tolindraza Akoakala distrika Mitsinjo, Dominika complexe sportif ao. Romy Christophe Antana Manaka distrika Mitsinjo. Estina Parilava Katsepy, Mandimbraza io amin'ny université Mahajanga ao. Longo Maventy io amin'izao. Clémence Atany Malandy, Mamy Didia Mivady Anoro Malandy, Zamansila Fokotany Bentsina, Beantsiva commune Katsepy distrika Mitsinjo, Lindin Tanambao Sotema. Zay indray zany ianareo nandefa n'ilay SMS. Na tsy nandefa koa ara fa manaraka an'ity fandarana ity dia akasitrahako ihany koa. Fanamariana dia izao. Misy teny mahafinaritra be avy aminareo. Tononoko fo izy io mba entintsika mifankahery zany. Izay olona rehetra makasitraka amin'ny fandarana dia engane mba hovanina. Tsy hojaninareo zay dia hombako milaza koa zany eto. Fanamarinana faharoa, Androany zany. Androany no anaovantsika Doria farany amin'ity taona 2024 ity, fa amin'ny taona 2024 indray zany atsika no miaona eto. Ary mirary ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra, hitady mba hita antsika rehetra, ary zay hita zay anambina, ary zay fanambinana zay hitondra soa ho antsika mianakavy amin'ny taona mitsidika iny. Teny fankahirezana hoentiko anareo dia ny hoe zay misy eo ampelantananao no iainana. Faza manao fampitahana amin'ny hafa zany amin'ny fiainana. Satria lazadi-piainana samy hafa no nanaovan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ka samy hafa koa ny valiny. Manjary diso lalam-piainana anao raha ny hafa no alainao tahaka. Zay ny voaraiko teo. 032 44 759 83, 032 44 759 83, 034 84 759 82, 034 84 759 82. Io no larana ifandraisantsika raha misy tsy mifanaraka aminao zay voalazana eto, fa tsika tsy mifanohitra na miady zany. Ary eto dia efa mametraka amin'ny fialantsiny sahady ny aminao zay tohina amin'ny fanarahana an'ity fandarana ity, fa te-hanana ny tsara dia mandona mafy mba hovan'ilay fanaratsy zany. Averintsika tsy hivona foy ilay
lohahevitra narantsika farany teo mba hitoetra. Lohahevitra narantsika farany teo dia ny hoe trangam-piainana no entin'ny fandrosoana. Maro ny olombelona amin'izao indrindra fa sasatratrany amintsika malagasy no mifahatra amin'ny fomba fijery ny olona mandrosoka amin'ny teny hoe famerenana ny kodiaran'ny tantara tsy handroso ny fifikirana amin'ny fomban-drazana. Mety misy marina amin'ny ampahany zany. Raha ny efa nilaozan'ny vaninandro no irina hitoetra sy tsy avela afoy. Nefa fiainana toy ny voankazo anala. Ny tsara telona, ny ratsy alevina mba hitiry voatsara. Maro ny milaza fa misy vesatra amin'ny finonom-poana ny Antaolo malagasy. Mety misy marina ihany koa zany. Nefa eo anilan'ireo finonom-poana reo no hitoeran'ny vongambolamena dia nisy ny fahendrena zany. Io fomba soa miditra io no mampiavaka amin'ny malagasy amin'izao tontolo izao. Fomba malagasy maro loko fa aravina fotsiny amin'ilay fomba fiteny manao hoe voankazo anala ny fiainana ka ny tsara telona fa ny ratsy alevina mba hitiry voatsara. Isika malagasy dia tahaka ny olona anankiray sosinify na tsy mitovy amin'ny namany aza fa miavaka amin'ny lafim-pahendrena ka tsy tsara raha esorina satria misy mahatsara azy izay ilay atao amin'ny fijery miaba. Fa raha jerena amin'ny fijery miba dia miba ihany koa ny valiny. Fiainana amin'izao izay tsy misotro. Fiainana amin'izao izay tsy mifoka, tsy miloka, tsy olo mifandrosoana. Tamin'izay moa izay ny teny hoe ampanetretena ny ilazana aminareo fa tamin'ny fotoam-pahatanorànay koa dia zaho tsy nisotro fa tena nidiaka mba tsy ilazana fa hoe nisaika tamin'ny fisotroana. Fa rehefa nataony manampy sy manala, niverina ny fahalalana sy ny torohevitra tany am-pianarana dia hita ny valiny fa tsy nety. Noho izany avako aby, lanjalanjao ny atao sao mety ho tonga amin'ny fanenenana amin'ny fiainana. Satria ny tany no diavina ka tsy maintsy mitandrina sao tafotoina. Zay le hoe kakazo maiky ny folambaratra tsy nanenenana ny vita ary zay natonga anay nananatra. Fiainana amin'izao ny vola ny tena manandanja mihoatra ny fianakaviana mba tsy ilazako hoe mihoatra ny olona. Zay ny fandrosoana. Fiainana amin'izao filana ranofo ny tena lasa mora ny fanjifana azy. Fa ny fitiavana ny tena lafo nefa sasatra ny mahita azy. Fiainana amin'izao ny fahaverezana finday io ny mariky ny fandrosoana na telefona dia tena alahelo-ngeza be amin'ny tovovavy noho ny fahaverezany maha-Virjiny azy. Aleo ny nofy mahatsara no anaovana ny zava-misy amin'ny fiainana. Toy izay ny zava-misy amin'ny fiainana no manova ny nofy mahatsara amin'ny fiainana. Na kely ny fahefana mahavita eo am-pelatananao dia feno fitiavana foana. Tahaka nyity fandarana dory ity, araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarantsika ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara. Atombohy, aoreno, atsarao, aza miato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Raha te handroso, te ho tafita ianao amin'ny fiainana dia ataovy an-tsahafa, dia ho fay ary tsy pino ny hevitry ny fiarahamonina fa matetika mahamono. Amin'ny androm-piainantsika dia misy sampana roa foana ny safidim-piainana, indrindra fa amin'ny trangam-piainana ny entin'ny fandrosoana. Ny iray makany amin'ny lalan'ny fitahian'Andriamanitra, zany hoe efa ela ianao ny namakivaky ny fiainanao tamin'ny fahamarinana sy ny fahadiovam-po, dia izay no mitarika ny lalam-piainanao rehetra. Ny iray mandeha araka an'izay hitarian'ny sainao sy ny fonao. Na iza olombelona na iza tsy maintsy misafidy ny tsara izay heveriny amin'ity fiainana ity. Ary tompon'andraikitra tanteraka amin'ny fifidianany dia-piainany tsirairay. Fa tsy hoe zangela olo tokony ho tafa fa ry mama, ry papa, ry zandroko ndro natonga anakay karaty. Joia! Anao no tompon'andraikitra amin'ny fiafaran'ny fiainanao, dia-piainanao, indrindra ny fahatsaram-piainany taranakao. Azadino zay. Fa toy ny toy-vakana ny fiainana sy ny taranaka. Tsara ny nataonao, mindrindra fahatsarana ny taranakao. Sanatria mivavana diny lela, ratsy ny nataonao, dia hitanao eo foana ny noavy ny taranakao. Samy miara-manaiky sika fa ny lasa no miteraka ny anio, ary ny anio nananganana no avy. Zany no
fanentanana antsika rehetra amin'izao amin'ilay teny filamatra hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato mba hananantsika fiarahamonim-pahendrena any aoriana any. Izao vaninandro iainantsika zao dia vanim-potoana ifanotofan'ny tsangakevitra nentin'ny Taolo Endry izay lazaina fa lany andro sy ny tsangam-piainana noentin'ny fandrosoana izay hita fa androm-piemorana. Amin'ny fiarahamonina malagasy dia hita taratra zany fa tsy toy ny taloha intsony ny ankehitriny. Tsisy taitrany amin'izany hitady vahaolana amin'izany tsika satria azafady, tena anaovako azafady, karaha tratra ny fandrekerekena zany antsika mpiray tanindrazana. Sa tena manary ny nentin-drazana nefa tsy tapa-kevitra koa andray tanteraka ny nentim-bahiny zany. Fa ny zavatra hita ny salama tompoka fa resy bonjour isika zao zany tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe manala sala tahaka ny katsaka amin'ny fandiniana amin'ny fiainan'ny malagasy ankehitriny. Satria atao hoe lahy nefa mibabianaka, atao hoe vavy nefa maniry somotra. Zany ny trangam-piarahamonina misy eto amintsika amin'izao. Ka nahatonga anay nanao an'ilay lohahevitra hoe trangam-piainana no entin'ny fandrosoana mba ahafahantsika manao fanontsinana mahatsara. Amin'ny ankamaroan'ny tranga misy dia samy malala ny tena marina ane ny rehetra, fa vesaran'ny fahantrana, fa vesaran'ny tsy fisiana dia lasa manao ny tsy fanao ny sasany. Hany ka tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe drakidraky mikotrika todim-boay zany. Maro amin'izany amintsika malagasy tsy fitiavana fa mitambitamby rano isehana. Zany hoe mba tsy hahavery tombotsoa dia manaiky an'izay ampanaovina ny ankamaroan'ny olona. Na mety io na tsia, na tsara io na ratsy. Koa rehefa hitatsika miariary sy azo tsapaitanana ny fahadisom-piainana dia ndao averintsika mahatsarantsika malagasy, amin'ny fombantsika malagasy, ny fiainantsika malagasy, araka n'ilay fomba fiteny manao hoe izay mitombo fahendrena ny tsara, ny tratra antitra amin'ity fiainana ity. Hoy ny Taolo Endry fa tsy hoy manovy jery. Ary izay olona manana fanahy endry no manana fihavanana amin'Andriamanitra. Manomboka zao zany dia afoizy ny fomba ratsy izay misy trangam-piainana misy ankehitriny satria fiainana ane fianarana. Indrisy fa simba zany fotom-pisainana zany satria tsy manao zavatra raha tsy misy tambiny. Asoroko doria. Doria baka bojo anao mizara bojo. Eny hatramin'ny mpianatra mianatra tsy mety raha tsy sandaina valisoa. Nefa zavatra hitondra soa azy. Feny dia zao. Zay rehetra ny anarana tsy nisy nampiarina firy teo amin'ny fiainana. Tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe bangana ando hoditra zany ka ny fofony ihany ny anjarany. Fa tsy hita ny vokatra teo amin'ny trangam-piainana misy ankehitriny. Ka tena ilaina fantsiana zany rehetra zany avako abe. Sahirana ny tanora ankehitriny amin'ny fitadiavana, amin'ny fameloma-tena, nefa amin'ny fianarana natao vita. Ny volan'ny ray aman-drenina mpianatra tsy ny voahonitra, ny verina amin'ny fiarahamonina izay niangana, fa nanampy vesatra. Raha ray izy vady ray noentiny. Raha roa izy niaraka amin'ny zanany iray. Raha telo izy roa ohatran'izay hatrany. Sanatria mivava tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe latsaka nelanelany tahaky ny kananavy ny ankamaroan'ny tanora malagasy ankehitriny. Manantona vorona ataondreo hoe voalavo, manantona voalavo ataondreo hoe vorona. Manahirana be ihany ny fandiniana ny raharaha satria rehefa mitady asa izy ireny dia atao hoe le mpampiasa miteny anao be diplôma amorona asa ho an'ny tenany ny enti-manana manahirana mba tsy ilazana hoe tsy misy. Zay ny tranga misy. Tsoakevitra dia zao. Isika ray aman-dreny mihitsy ny tokony mpiray ombinantoka amin'ny zanatsika. Tokony hifanaraka tsara amin'ny vinatian'ilay zaza sy ny tokony ho tratran'ny ray aman-dreny. Dia ho mpiray ombinantoka tsara sy matso ny zaza ampianarina sy ny ray aman-dreny mpiantoka. Mba tsy ho tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe tompony tsy mazaka manana tahaka ny zanak'omby minono ka ny tompony ray no mandefitra amin'ny azy. Zavatra iainantsika amin'izao zany. Fa zalay milaza an'ity zavatra ity mahantra dia tsisy raha dia tsy voahevitra zay voalazako fa atao hoe fanambaram-borondolo zany
fa raha zahay io manan-drà dia voahevitra tsara nge zay voalazako ary atao mihitsy hoe fanamaram-bolo-manga fa dinio ihany avako aby somba mahasoa antsika amin'izao ange ny zanak'omby ampinanina ahitra fanjara ronono ny amidy atakalo vola anjara asa ho an'ny tanora tsy misy ny fampianarana manao tsy omby aloha ny ray aman-dreny mampiana-janaka hatramin'ny mbola tsy mahay miteny na vita fianarana indray ny lasa vesatra amin'ny firenena satria tsy reny na vita fianarana reny mihitsy no andrasana mainty milala ny tany satria tsy nomanina tamin'izany izy koa samy isika miara-mijery ny ampitsony zanantsika ray aman-dreny mba tsy ho diso anantenana ary zany no nanindraindranay an'ilay loha hevitra hoe trangam-piainana nentin'ny fandrosoana tokony ilana fanitsina misaotra anjaka misaotra ny Ramatoa, hira raisaingana ty zanakao ty. loha hevitra raha tsika farany amin'ity taona 2024 ty dia ny hoe fitiavan-tanorazana tsy tomombana aoka tsy ho tezitra anao fa raha misy manohina anao dia manorata dia mifampiresaka tsika fitiavan-tanorazana tsy tomombana teny telo no nandrafitra amin'ny fitiavan-tanorazana fitiavana tany razana fitiavana fanehoana f'Andriamanitra dia fitiavana tany ivelomana iriariana ary mbola ilevenana mitahiry ny taolambalo feny tany misy asiny tany misy fombany tany misy tompony raha toka tsy ajainao ny asiny tany raha toka tsy ajainao ny fombany tany dia tsy nenao io tany io fanaovanao fitadiavana fotsiny akanao tombontsoa mpiainana fotsiny ary azadiny fa manana ny hery ny tany dia anjary venao sy ny taranakao amin'izany fomba mitsambikimikipy ataonao amin'ny tany zany matoa ny mpangatapitahiana rehefa mba mangataka eny hatrany am-piangonana dia manao hoe engany ny andony lanitra sy ny tsirony tany ianiko aminareo dia hoy zahay hoe ho tonga aminao avy ny tsirony tany zay tsy no ajainao samy isika mandinika avako aby ny amin'izany razana zay masoandro ny posahan'ny taranaka malagasy rehetra amin'ny fiainana manerana an'izao tontolo zao dia ny velona ny mikarakara ny maty fa tsy mba misy maty mandevy tena zany tsy haiko asanareo fa nahita ary tena izany no ainga fototry ny fotom-pisainana malagasy misy asy ny razana misy fomba ny razana indrisy fa zay mifahatra manaja amin'ny fomba ny razany amin'izao lazaina fa mpanompo sampy teny zay midika faniratsirana na koa filazana teny manambara ohatrany hoe fanambanina vokany tsy fantatra ny taranaka malagasy tsony ny ainga fototra ny fisiny indrindra ny fomba mampanao sy ny fomban-drazana malagasy satria na ny fasany aza efa misy mamaky mamingavinga ny taolambalo ny razana gaga ve sika malagasy raha mahita trangam-piainana misy ankehitriny amin'izao sababony raha zay tsy fahita jiaby miboaka dangeriny kabarty sahirana ny taranaka ankehitriny miady amin'ny fiainana izy io kabary nataonareo to taolan'ny razana taolapaty no amidy antenana ivelomana amin'ny fiainana godo raha andeha monina anao nety no ataonao ary ny tena loza dia ty tsy hitatra amin'izao ny loharanopaharatsiana zay mamingavinga ny razana malagasy io ziska tsika miteny zao fitiavan-tany razana tsy tomombana tsy tomombana ny fitiavan-tany razana fa tavelam-bava fotsiny ihany fitiavan-tany razana tsy mialam-bava fa miava-pangaro foana ny malagasy fanontaniana mila valiny hoe fa maninona ny miava-pangaro ny malagasy indrindra fa raha vao ity razana ity no atao eloava-pijery zay rehetra iombonana tsy misy lavorary tsy misy mateza tsy misy voakajy tsy misy voaja rehefa zaka natao hoe iombonana zay nefa teny efa masaka tsofony maro ny hoe tanyrazana fitiava-tanyrazana tanyrazana malalatsika ty ary andininy voalohany amin'ny hira-pirenentsika mihitsy ny hoe ry tanyrazana malala ao ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa ho anao doria tokoa
na eo ara zany rehetra zany mbola miava-pangaro foana amin'ny malagasy. Fitiava-tanindrazana tsy tomombana araka an'ilay loha hevitra antsika. Ho toy ny fanadihadiana efa natao tery am-piandohana dia ity misy vahaolana mety anarenantsika an'io mampisarabazana amin'ny malagasy io. Tamin'ny taonjato fahavalo amby folo, fahasivy amby folo, zany hoe tany amin'ny taona 1787 ka hatramin'ny 1897, folo amby zato taona niainantsika tao anatin'ny fitondran'ny fahampanjaka. Tamin'izany misy mpanjaka zay nitopoina. Tamin'izany nisy vahoaka tsoritra zay mpanompo. Tamin'izany nisy nandevozina zay atao hoe andevo. Vokatra n'izany rehetra zany dia misy mireharehan'ny firazanany satria hoe taranaka mpanjaka. Misy menatra noho ny firazanany satria hoe taranaka mpanompo. Ary mbola misy ny matahotra amin'ny firazanany satria hoe taranaka andevo. Amin'ny fiainana ny fahatserovana dia voajanahary. Na io vato aza hoentinao mandritra amin'ny 10 minitra eny an-tananao eny dia avy eo arinao. Rehefa mifanena amin'ny alika ianao, alika masika, dia efa tsaroanao sady vato iny koa teo. Maty koa alika ty. Indrindra fa nandritra ny taonjato ray mahery 100 taona. Mbola miseho reo tranga reo amin'ny sasasasany amintsika malagasy raha reto fomba reto no atao. Fanambadiana, fahafatesana, famadiana, fifidianana mpitondra. Mbola misy. Fa ny fisehony dia toy ny afona pombo. Zany hoe tsy hitanao eo izy. Fa tsy misy afantaranao azy ety ivelany zany. Fa rehefa anao mainy, notoina, zay anao vao mahatsapa. Mbo misy kabary eny. Sanatria mivava tsy tonga ny metsiny an'izany ny fandarana doria, fa mitady fomba andevonana azy. Zay ny tena ilamba-olana. Mba hisiny firaisankina ho antsika taranaka malagasy. Anisany mba velona ao anatin'ny taranaka ihany ane hoe fitiava-tanindrazana. Saingy zarazarana ny razana samy hafa dia tsy mety miray. Nefa izy ireny nefa tsy miaina eto intsony. Manomboka izao zany, ndeha ny taranaka indray no ialoavantsika fijery vao ny razana. Satria zay ataontsika rehetra amin'izao nge ho an'ny taranaka antsika jiaby. Ny tanindrazana zany dia dika hoe tany ny taranaka. Satria sika velona amin'izao ihany ane ho razan'ny taranaka antsika any aorinany. Amin'izay vao tomombana ny fitiava-tanindrazana amin'ny fandiniana azy. Ho foana ny loha hevitra ny hoe fitiava-tanindrazana tsy tomombana. Zay vao antenaina fa tsy hisy intsony ny fizarazarana samy malagasy, ny miava-pangaro amin'ny samy malagasy, fa fomba oray, opiray ombinantoka ny taranaka malagasy manontolo amin'ny fiainana iainantsika ty. Tsy ho tsapan'ny olombelona indraindray ny fahasoavana eo aminy raha toka efa tsy niala taminy efa ela be. Ohatra, tsy ho tsapanao mihitsy ny hatsaran'ny fahasalamana raha tsy efa marary mandamaka am-pandriana anao. Zay anao va tsara salama laolo. Tsy tsapanao mihitsy ny hatsara ny asa kely anananao io raha tsy efa voaroaka ka lasa tsy anasa tsony ianao. Tsy tsapanao mihitsy ny hatsara ny ray sy reny zany zay nananatra anao sy mibedy anao isan'andro raha tsy efa tsy eo anilanao tsony izy ireo. Tsy tsapanao mihitsy ny fahasoavan'ny trano bongo ipetrahanao io raha tsy efa mipetraka eny amoron-dalana ianao ka le nanorana isakaly. Rehefa ela aminao ny fahasoavana iray dia mivadika ho fahazarana ka tsy mahataitra anao intsony. Efa ela ny nananantsika ny Madagasikara ho tanindrazantsika. Fa vitsy ny mahatsapa ny asany. Fa vitsy ny mahatsapa ny hatsarany. Fa vitsy ny makasitraka ny fisiny. Satria nanana ny ampy dia no aratsinao amin'ny teny hoe sampy. Mampalahelo ane. Raha mba manampiniavana manompo ny tanindrazana dia atao hoe manompo sampy. Hazala. Tsapanareo amin'izany fa averesantsika satria ilay teny rona tambatra, tany ny razana, tany sy ny razana, ilay ndresantsika teo zany. Tany misy asiny, tany misy fomba, ny tany misy tompony. Raha toka tsy ajainao ny asin'ny tany, raha toka tsy ajainao ny fomba ny tany, avako aby tsy nenao io tany io, fanaovanao fitadiavana fotsiny, ka hakanao tombon-tsom-piainana fotsiny. Dia manantena ve ianao ho tonga aminao le tsogi-drano hoe
mitsirony tany zay tsy najainao samitsika mandinika an'izany. Razana zay masoandro ny posany taranaka malagasy, misy asiny razana, misy fomba ny razana indrisy zay mifahatra amin'ny manaja amin'ny fomba ny razana am'izao lazaina fa manompo sampy, teny zay midika faniratsirana na koa teny manambara fanambanina palahelo ka zao satria teny roa natambatra zay, teny fanantanana mba hoetiko ho atsika. Raha mbola mahita ny masonao de jereo ny tany razantsika. Raha mbola miaina ianao mifoka rivotra ny oronao ka velona de velominy firaisapo amintsika malagasy. Raha mandray sofinao de ampidiro aminao ny fitiavan-tany-razana. Raha hafa miteny ny vavanao de aza sorona mbava ny fitoriana ny fifanampiana amin'ny samy mpiray tany-razana. Raha afaka mandray ny tananao de reso ny fanarenana n'ity firenentsika ity. Raha afa mamindra ny tongotrao de taony ny mpiray tany-razana amindra amin'ny lalam-pahatsarana mba hahatonga amin'ny fiarahamonina malagasy ho fiarahamonina anjakan'ny fitoniana sy mandry fahalemana. Zany mba hanitalaoko amin'Andriamanitra ho antsika rehetra fa tsy avelatsika mbava tsy arahanasa fotsiny ny zavatra itenenantsika ry tany-razanay malala ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa ho anao doritoko tsara ne zany teny zany fa dia mbava fa am'izao ara efa misy tsy mahaleo mamoaka feo an'izany tsony, ahetsiketsika fotsiny molotra satria efa tsy tadiditra azafady amin'le fomba fiteny, tsy tadidy tsony le tonony hoe ry tany-razanay malala ao ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa ho anao doritoko. Mba firy amintsika no mahavita tonony ira-pirenena malagasy hatramin'ny farany am'izao. Zany hoe efa tsy tafipetraka mbava satria tsy tadidy ny tonony de gaga venao raha fitiavan-tany-razana tsy tomombana. De izy le andresantsika teo reny fa mingavingana n'ilay tany sy ny razana nefa ny atao hoe fitiavan-tany-razana very anitsika io fa ity fandarana ity moa zany araka ny resantsika tany am-piandohana de hoe fandarana entitsika manarina an'izay rehetra very, entitsika manonitra ny tsy fahalalana indrindra ho an'ireo taranaka faramandimby. Ary zay ny anaovanay n'le teny filamatra ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Zay ny an'ity fandarana dorety kely fa tianay ho hipetraka ho tsangam-bato. Eto moa zany mamoaka secret kely vao tonga ny après-midi ny vendredi de fa clic ao ny manara ao ny tezitra ao koa mba faly manatsara n'le fandarana de hoy zao hoe kely sisa ary za de milaza aminareo efa fihinako tsy antanako ny fivoaran'ny firenentsika ty ho tsara, tsy mbola antanako fa efa fihinako satria ny fanantenako efa be. Ary zay mahatonga na manao an'le izy tena ampitiavana ary hitomako atsika mpiray tany-razana koa ny hoe raha mba misy any aminao hoeto na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina enditsika na tsara n'ity firenena ty fa ty tsy vitan'olo tokana, ty tsy vita amin'ny fanjakana zany tsony raha tsy ianao zao isika miara-mitambatra maneho hevitra tahaka n'ity hevitra hoetiko ty. Iza moa zany zao tsy mahalala an'io fa mahaboasana ny tany sy ny razana fa betsaka ny mametraka azy sampy, betsaka ny zay manompo de atao mpanompo sampy satria mitsamikimikipitsika tsy mahafantatra an'izay tena marina ny amin'ny tantaratsika malagasy fa ny tany-razana azadino teny telo ny natambatra amin'ny fitiavan-tany-razana, fitiavana fanehoana an'Andriamanitra de fitiavana ny tany sy ny razana. Ka zay rehetra mandala
fanajana ny tany, ny asin'ny tany, ny fomba ny tany. Zany tena malagasy. Zay rehetra manaja ny asin'ny razana, ny fomba ny razana. Zany tena malagasy. Fa ny lototsika amin'ilay hoe fanompoan-tsampy izay manompo an'ity tany ity, dia lasa very ny fitiavan-tany razana ka tsy toa momba boribory ny amin'ny valo. Tapitra ny fotoanantsika. Mba haka fialan-tsasatra kely Doria. Fa amin'ny voalohan'ny taona 2024 mihaona eto tsika. Zay natonga anany Rarisoa hoe engany mba hitady mba hita sika. Zay hita anambina ny fanambinana hitondra soa ho antsika rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko. Miala tsiny amin'izay tohina. Fa dia fititianana ny tsara re tompoko. Raha tsy mandona mafy ianao tsy reny ao an-trano. Mankasitraka indrindra tompoko. Amin'ny taona 2024 indray tsika vao mihaona eto.